Miarabantsika tsiray avondrehatra tra izao sabata maraina izao tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny ten'Andriamanitra isika dia nymofinaina amin'ity anio ity. Lohanderantsika any amin'izany anefa dia vavaksika. Dia tonga Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izay amin'ny fitahinao sy tantananao anay misaotra izay nombanay nandritra ny nemanay iny ka mahazo ny zahany tsara indrindra izay dia ny fitsaranao aminao. Erezy ny fonay aroakany ianao anjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy eo aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny nofinainantsika androany dia manao hoe amin'ny fonao rehetra. Nalaina amin'ny Jeremia 7:7-7 manao hoe ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Maro no tsy mbola nanao an'ilay fanandramana ara-panahy izay tena ilaina mba hahafahany mijoro tsy manatsiny eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra handalo eo amin'ny meminy fahoriana izy ireo mba hialan'ny taindrendrika hanadiovana azy ireo ho afaka amin'ny loton'ny fahotana sy ny fitiavan-tena ka ho tonga amin'ny fahalalana marina an'Andriamanitra sy ny fifankazarana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fiaraha-mandeha aminy tahaka ny nataony Enoka. Ny fivavahana maraina tsy hariva araka ny fahazarana dia tsy voatery sy hafanam-po sy ahomby mandrakariva ho an'ny maro dia famerimberenana teny miantso torimaso, mamona aminaina sy tsy avy amin'ny fo izany ka tsy mipaka any antsofin'Andriamanitra. Tsy ilain'Andriamanitra ny fanajantsika azy ara-pomba fotsiny fa ny fotorotoro, ny fiakenkeloka, ny fanamangorakoraka izany no henoiny. Tokony ho feno fitiavana lalina an'i Jesosy sika hany ka ho raisitsika ho tombotsoa ny miaro-pahoriana noho ny aminy eny ny ho faty aza ho atao mihitsy. Atsika mbara amin'i Jesosy Tompo ny momba ny fitsapana rehetra atrehantsika, ny fahalementsika, ny fiainankenantsika tanteraka amin'ny herany sy ny fahefany. Izany no tena vavaka. Raha misy fotoana ilana indrindra ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fitalahoana irotsaka aminy ka Andriamanitra mihitsy no manampy antsika mivavaka dia izao ankehitriny izao ihany. Tokony hoentina eo amin'ny fiangonana tsirairay ny teny fikasana ary antitra nterina ny fahatsoran'ny fahamarinany ilay manao hoe mangatà dia azo ianareo. Izany no finoana, ilay finoana velona izay ilayntsika. Hitondra sy hitarika ny vahoaka ny Tompo ho tonga avy amin'Andriamanitra ny baiko tahaka ny tamin'i Daniela mba hanampy an'ireo izay mitalao amin'ny kafanam-po eo anoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavany amin'ny andro mahory. Mila manokatra ny fontsika ho an'i Kristy isika, mila finoana matanjaka kokoa sy fanoloran-tena lalina kokoa isika ary hitady an'ny Tompo amin'ny fontsika rehetra isika ka hitady azy ary hamirapiratra ao am-pontsika ny fitiavana. Tonga tsinotsinona ilay izaho ary Jesosy no manjary zavatra rehetra mihitsy ao amin'ny zavatra rehetra ho an'ny fanahy. Dia izany no tokony ho tonga amintsika hialana izao i Kristy no loha laharana amin'ny zavatra rehetra ho tanteraka amintsika tokoa ilay hoe miara-mandeha aminy tahaka ny nataony Enoka ianao koa dia hiara-mandeha amin'ny Kristy. Amen. Vavaksika. Saotranao izay iray hoany amin'izany teninao izany. Meteza ianao hiasa eo amin'ny fiainany tsirairay avy indrindra izay mihaino fandarana izao ka ho andro fanavaozana tokoa ny ity tontolo andro ity azahoanay manorina zava-baovao miaraka aminao indray. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.